hiatrika. Alleloia. Anio manokantsika anatin'ny sekolim-panasitranana dia nomen'Andriamanitra loha hevitra anankiray nampitondraina ny lohateny hoe maharaka ny fihevitr'Andriamanitra ao amin'i Jesosy. Averiko a, maharaka ny fihevitr'Andriamanitra ao amin'i Jesosy. Voalohany a, manana ny fiheviny Andriamanitra, manana ny planiny izy, tahaka anao ihany koa manana fihevitra sy manana ny planinao manokana. Ny atao hoe fahendrena dia ny fahaizanao mametraka an'izay an'Andriamanitra sy izay avy amin'Andriamanitra ho ambony noho izay avy aminao sy izay mety ho mandresy lahatra anao. Tsy ratsy ny planinao fa ny an'Andriamanitra ny tsara lavitra. Voafetra ny planin'ny olona fa ny planin'Andriamanitra ny tsy voafetra. Ary ny planinao possible voasaka ny devoly, fa ny planin'Andriamanitra tsy possible voasaka ny devoly zany. Amin'ity semaine ity zany a, dia manana indray fahendrena ampiasa ny safidinao, ametraka ny planinao ho ao anatin'ny planin'Andriamanitra, anamboatra ny planinao ho tefena hifanandrify amin'ny planin'Andriamanitra. Fa raha vo Andriamanitra ny betsaka eo amin'ny fiainanao a, tafavoaka ianao aminaran'i Jesosy. Fihevitra ary Andriamanitra dia nilaza hoe ny fihevitra ozy izy dia tsy fihevitrareo. Manana fiheviny Andriamanitra momba antsika, momba n'io andavanandronao io misy programa ao ambadika eo. Tamin'ny semaine ambony angamba le nilaza hoe tamin'ny sabotsy hoe ny olona mahita problème fa Andriamanitra mahita programme. Raha mbola miziriziry ianao amin'ny fijerinao dia tsy ahita afa-tsy vato misakana foana ianao. Fa raha afaka metraka ianao ampanetretena aka ny fijerin'Andriamanitra dia anala ny fijerinao dia lasa mijery ohatra n'Andriamanitra ny fiainanao isan'andro dia manomboka hita ianao hoe tsy problème ka io mitrango io fa misy programa n'Andriamanitra mahafinaritra ao ambadika io. Manana ny fiheviny Andriamanitra, manana ny fiheviny Andriamanitra ao ambadika io zavatra manjoanao io, ary manampy be ny fahafahantsika miatrika ny isan'andro, ny fahafantarantsika hoe inona ny hevitr'Andriamanitra momba an'io. Ny antony, rehefa hivavaka ianao, indrindra manaradia azy ianao, dia tsara ianao mahalala ny ao anatin'ny fony izy mitarika anao io. Amen. Ianao zany tsy hoe manaraka azy fotsiny, fa ianao manaraka azy sady mahafantatra ny ao am-pony. Zay mahatonga Jesosy ny teny hoe tsy mpanompo intsony nareo fa sakaiza. Fa mpanompo izy izy mankatotsy mahafantatra an'izay ao am-pony le tompony. Fa ny sakaiza mahafantatra hoe zao no mahatonga an'Andriamanitra manao an'ity zavatra ity androany, na ihany koa hoe zao no mahatonga an'Andriamanitra mbola tsy manao an'ilay izy hatramin'ny androany maraina. Dia ny fisokafany fonao amin'izay fahamarina zay anampy anao hitsahatra ametraka ny fiainanao eo an-tanan'Andriamanitra mahatoky tokana afaka mikarakara ny momba anao. Io fihevitra io dia ao amin'i Jesosy. Ary zasa ianao dia tsy hoe mahalala an'ilay izy fotsiny fa mila maharaka an'ilay programa. Io titre io dia teraka avy amina fanontaniana anankiray. Zay napetrako. Elako tsiny fa tsy nihera taminao fa to dia napetrako tamin'ny narantsika menakavy izy teo anatrehan'ny tompo. Pisy pasteur. Dia zao mifanontaniana napetrako hoe atao inona testamenta taloha. Satria misy testamenta avoaka tsy azoko maninona no atao inona vakina Genesis ka hatramin'ny boky Malaki. Nefa manomboka eo Matio vao tonga Jesosy. Androany valiny. Zao ny valiny mila maharaka ianao ny fihevitr'Andriamanitra ao amin'i Jesosy. Ny dikany hoe testamenta aloha, haitsika zany. Mety efa nahita an'izany zasa ianao na mety tsy nahita fa mety efa naheno. Tsy mampaninona koa na tsy hitanao na tsy henao fa mety efa nisitraka ianao. Mety nisy havana. Mety efa nidao sy ny fahafatesana ary nametraka taratasy izy. Dia nato io taratasy io tsy ventsoventsom-ponina ataony tao fa fanehoana
ny faniriny hizara amina olona manokana ny fananany. Zay no atao hoe testamenta na ihany koa hoe didy mpananana. Ny testamenta dia didy mpananana ataon'ny olona anankiray zay tompona fananana ka sainy apetraka amina mpandova zay tendreny izarana n'ireo fananany ireo. Ny mpandova tsy afaka miteny ny aty ny tiako, tsy any amin'ny mpandova le izy fa any amin'le tompo ny fananana. Ary atao inona zany testamenta? Ilaina ny testamenta mba tsy hiady ny mpandova. Hatreto aloha tsy mahatoky ny toetra antsika dadabe dia soratany le satria fantany sao dia ampisaraka ny fianakaviana, satria ao ny mieritreritra hoe ana le trano ery ambanivohitra fa maninana ianareo za efa nsaina ny melo za zokony za. Dia ozy dadabe hoe aleo soratana samy tsisy mahazo daholo. Tsy haiko azonareo angafan'le fa ao amin'ny tompo aloha samy mahazo daholo. Sy tehaka mafitsara ny tompo aloha fa ohatra misy mijerijery maso mampalahelo tena tsisy mahazo ndray zany ve tsika atao amin'le testamentany tompo mahazo ianao ka amen. Miaino tsara fotsiny ianao dia mahazo ianao. Atao inona testamenta? Ilaina ny testamenta mba ho fantatrao hoe isan'ny mpandova ianao. Ilainao fantarina ny fisian'le taloha mba ho azonao ny tsiron'le vaovao. Ary Andriamanitra koa nefa tsy tonga dia namoaka an'le vaovao fa ninninona atao mihitsy aloha le endrika taloha. Dia tonga Jesosy dia navaoziny Jesosy le taloha mba ho tonga vaovao. Dikan'izay tsy nisy zany le vaovao raha tsy efa mipetraka aloha le testamenta taloha. Andriamanitra dia tia miasa eo amin'izay efa natombony sy izay efa nataony. Rehefa namorona ny Adama izy zao atao amin'ny Genesis 1 sy 2 dia ny foroniny avy amin'ny asan'ny tanany ny lalao vovoka izy dia ny volavolainy dia avy eo ny tsofony dia velona. Dia rehefa morona ny Eva izy dia tsy mivelona lalao vovoka fa tonga dia le Adama efa velona ary tsara iny no nangalany koty anankiray indray tao amin'ny kibony dia iny indray namorona ny Eva. Rehefa morona ny Abela sy Kaina indray Andriamanitra dia tonga dia Adama sy Eva no nasainy natao mariazy. Asika zay le mpanasipan'Andriamanitra dia ohatr'izay koa le izy raha anoratra ny anaranao Andriamanitra ho isan'ny mpandova dia tsy maintsy nisy didy mpananana efa nisoratany aloha. Zay le testamenta taloha mba ho ampidirinao ianao raha sendra tsy tao. Ary hitantsika rehefa avy eo fa le testamenta taloha izay isaorana ny tompo efa navaoziny. Tena akaikinao isaorana ny tompo fa navaozina le izy hoe. Teneno izy rehefa nijerena le testamenta taloha dia teneno izy ataovy an'izao izy tsy tao ianao hoe. Raha misy zany tokony hisaotra ny tompony amin'ny testamenta vaovao dia zasy ianao. Satria rehefa mivakina hoe reto daholo ny fananana izay apetraky ny tompo-pananana ary zaraina amin'ny, dia rehefa navoaka ny lista dia tsy tao ianao. Zavatra hitako nefa dia zao, rehefa hitan'i Jesosy hoe tsy tao ny anaranao dia nidina izy namonjy ianao mba hampiditra ny anaranao ao amin'ny deuxième session. Salama ianao aminaran'i Jesosy. Salama ianao aminaran'i Jesosy. Ilaina fantarina ny fisiany zany resantsika be deaibe zany satria nanao an'izany Andriamanitra mba ho fitiavany anao manokana. Andisany anankiray araka izay voalazako teo dia ny hoe tsy tafiditra tao amin'le taloha zasy ianao fa kosa tafiditra ao anatin'le vaovao. Raha zao zany misy olona miteny hoe aleo verina amin'le taloha dia mba tonga saina hoe aninona verina mitonga any amin'ny taloko tsika ary tsy any akoriko. Azonareo ve le izy? Dikan'izay ilainao fantarina ny zavatra nitranga mba halalanao ny zavatra niova ahafahan'ny fonao tena misokatra mankasitraka an'Andriamanitra hoe sofa novainao le testamenta mba ho tafiditra soamatsara ao ary zay no nahitako fa tena tianao matotsy navelanao andeha hatramin'ny faran'le taloha fa tonga dia navaozonao mba ho ampidirina ao anatin'izany za. Raha ianao le za tafiditra amin'le vaovao dia azo hitehaka mafitsara ao an'Andriamanitra.
Anombotsika amin'ny Job toko 7:7 aminaran'i Jesosy. Ka na dia kely aza ny andohanao dia ho lehibe indrindra no iefaranao. Tsy mampaninina, mety anisan'ny dingana voalohany alalanao an'Andriamanitra dia le testameta mbola tsisy ianao aloha. Tsy maninina, afaka manomboka eo tsika mba ianaranao tsikelikely hoe iza le Andriamanitra nametraka an'le fananana, ohatry ny ahoana le fananana napetrany, ary iza le mpandova nataony tamin'izany. Afaka mianatra tsika mijery hoe ohatry zany ny patiny. Mazava ve le patiny? Tsy paty matsiro fa ny firafitra izy ohatran'izay. Dikan'izay azo anombohana ny fijerenan'izay taloha efa nataon'Andriamanitra, fa tsy azo hijanonana satria misy fahalebiazana tian'Andriamanitra iefaranao rehefa misokatra ny ao anatinao anaiky an'le didim-pananana vaovao. Asio tehaka mavy tsara ho an'ny tompo e. Tena akaikinao rehefa mamaky baiboly hoe dia afaka mamaky ny testameta taloha ianao, fa tsy maintsy mamaky ny testameta vaovao aorian'izay hoe amen. Misy zavatra be dia be mazava ho azy aminao rehefa miaraka amin'ny fanamasina ianao. Tsy mampaninina raha hanomboka hamaky baiboly fa isika reto mantsy tokony hamaky baiboly. Tsy ampiny hoe tonga eto dia ny famakian'ny pastera baiboly no entinao mandehandeha. Tsy mitovy mihitsiny. Ohatranao manapa-kevitra hanokatra dia hamaky dia hamangy ianao anatin'ny teniny Andriamanitra eo amin'ilay fotoana hamakianao manokana ny zavatra voalazan'Andriamanitra. Fa misy zavatra be dia be novain'Andriamanitra nonony aminao amin'ny alalan'i Jesosy. Dia raha afaka hisokatra ho amin'izay ny ao anatinao dia harisika ianao hanokatra an'ilay didim-pananana. Raha mba hafantatrao fa ho anao daholo anie voasoratra anaty baiboly io e. Ho tsika foninao amin'izay hoe aiza ho aiza anatin'ity le anahy. Dao saintsaintsika hoe mametraka didim-pananana ny dadabe nareo izay fantatrao fa dadabe faran'izay mpanan-karena be, fa tamin'izy mbola vela dia tsy nahamininina anao izy nabombora ary. Fa zao no tenenina rehefa maty ao izy dia aza taitra fa hamela zavatra be dia be dia natao tanaty boky anankiray atao hoe baiboly le izy. Dia raha eo ianao ka mamaky baiboly eo dia izay anjara tokony anao zany tsy fantatrao, fa tsy midika hoe tsy misy le izy. Mamaky baiboly. Alleluia. Azo anombohana ny testameta taloha fa tsy azo hijanonana. Tsy maintsy mandrositsika ny amin'ny testameta vaovao, ary tsy maintsy faranana amin'ny testameta vaovao ny fihivahiniananao eto ambonin'ny tany. Amen. Ny fiarahantsika amin'Andriamanitra amin'ny mahalifa azy dia tsy mampaninona amin'ny testameta taloha, fa tsy maintsy efarany ny fiarahantsika amin'Andriamanitra amin'ny maha-omega azy eto ambonin'ny tany dia tsy maintsy testameta vaovao. Tahaka ny hoe rehefa manaraka an'i Jesosy amin'ny voalohany ianao dia manombo be fotsiny. Azo anombohana izay. Fa tsy izay ny tena programan'Andriamanitra hoe ho mpanombo be ianao, fa rehefa mandroso ny fotoana dia lasa mpiombona be amin'Andriamanitra ianao. Tena akaikinao misy zavatra tsy maintsy hanombohana hoe fa tsy maintsy misy efarana hoe amen. Tsy mampaninona amin'ny voalohany ianao mpianatra mpanaradia, fa zareo ny programan'i Jesosy tsy maintsy mitendreny ho apôstôly misolo tena amin'ny fanjakany any amin'izay andrahany. Tsy maintsy misy dingana ny fitomboana. Exemple roa omeko anao farany dia tonga dia hitantsika ny votoatin'ny sakafo androany. Tonga sao amin'ny cocktail de bienvenue aloha zany. Alléluia. Tsipitsipina kely eny ianao misy patisserie salé kely sy sucré kely anokatra amin'ny vavony mpanahinao mba hamantaranao hoe ilainao mamantatra ny zavatra nomanin'Andriamanitra. Inona le fanontaniana napetraka? Atao inona testameta taloha? Hitanareo tena tamin'ny foko hoe raha tsy ilaina ny testameta taloha satria efa tonga ny testameta vaovao dia maninona ny mbola nisoratana satria tsy tonga dia ny amin'ilay vaovao ve? Fa misy dikany le izy, misy antony le izy. Izay mahatonga antsika mila maharaka ny fihevitr'Andriamanitra ao amin'i Jesosy. Possible ianao tonga eto mitady an'Andriamanitra, fa ny tsara indrindra alohan'ny ialana eto ambony tany, mipasy ianao any amin'ilay niveau manaraka lasa tadiavin'Andriamanitra. Hitanareo amin'izay misy dingana iaingana ary misy dingana efarana. Fanoharana faranomeko anao possible ianao mahafantatra an'Andriamanitra fa ny dingana tokony tratranao melohan'ny fiafaran'ny fiainanao dia mila fantatr'Andriamanitra ianao. Amen. Dao tsika hijery ary hoe atao inona le testameta taloha. Avy hatrany dia hitantsika fa ny testameta taloha aloha dia mahafaty.
ilaina fatarina fa tsy azo iainana, nanomboana fa tsy azo itoerana, ary tsy ho azonao mihitsy na tonga an'Andriamanitra nanome le didy faharoa raha tsy azonao le didy voalohany. Nareo ve tsy mahita hoe lasa me matsiro ao aminao ny fahafantaranao hoe le testamenta taloha ke tsy tao ianao, fa tonga Jesosy nanokatra ny testamenta vaovao mba ho ampidirina ao ianao. Ninona zany no mitrango eo amin'ny fiainanao isan'andro eo? Tokony ampy ampitsika ianao aloha zay fahamarinandro amarena fa début de semaine zay hoe ary zaka zany tena tian'Andriamanitra, satria raha tsy tao anatin'ny lista teo aloha dia navaozy ny zavatra rehetra, efa lasa ny zavatra taloha tsy nisy anahy, efa tonga ny zava-baovao misy anahy, tsy mahay-tehaka ho an'Andriamanitra. Tafiditra ao anatin'izay amin'izay le anjara fanasitranana, fahasalamana, fanambinana amin'ny zavatra rehetra, tahaka ny anambinana amin'ny fanahinao ao anatiny amin'izay le sekoly mpanasitranana fahazataitra. Kalma ianao mama, kalma koa ianao dada, fa sao dia mijerijery hoe tsy azafanao mamy dada koa ianao ka leloya. Kalma amin'izay satria ao amin'le didim-pananana ny voahomana le zavatra rehetra. Korintiana faharoa fahatelo andiny fahaenina. Korintiana faharoa fahatelo andiny fahaenina aminaran'i Jesosy, izay efa nampaleo anay koa mpanompo amin'izay fanekena vaovao, nefa tsy amin'ny soratra fa amin'ny fanahy, fa ny soratra mahafaty, fa ny fanahy ny mahavelona. Tadidinareo tenen'ny Pilato, izay voasoratra dia maty Jesosy. Ajareo nga mantiky tenenina. Ny fanamasina irery araka volazan'ny Paoly apôstôly, ny fanamasina rery no mitondra fahavelomana. Jereo tsara, soratra mahafaty fa ny fanahy mahavelona. Mety manana soratra ianao fa raha tsy manana ny fanahy ianao dia vonoan'le soratra, tsy maintsy velominy le fanahy. Zay mahatonga Jesosy ny teny hoe tsy maintsy mandeha miala eto aminareo mba ahafahan'ny mpampianatra, mpisolo vava, mpampahery, parakleto midina, satria Andriamanitra miaka midina. Rehefa teto ambony tany Andriamanitra sy ny présence dia tsy maintsy niakatra aloha Andriamanitra sy ny présence vao nidiny Jesosy. Rehefa niakatra indray Jesosy, zay vao afaka nidina indray fanamasina nanao ministerany. Ary ny fanamasina amin'izao tsika miteny zao tsy manao ministerany any Jerosalema, fa manao ministerany ao anatinao. Asitehaka mafy tsara ho an-tompo, ao anatinao. Asitehaka mafy tsara ho an-tompo, ao anatinao. Taloha any Jerosalema, rehefa tonga Jesosy any amin'izay misy an Jesosy. Androany ao anatinao. Ka ho an'izay miaino, mety tsy haiko hoe zay le olona ho anao zay tonga eto, tsy haiko hoe izy ianao sy aiza ianao, dia eo amin'izay misy ianao nanaovan'i Jesosy fanekena hoe ho eo miaraka aminao, ao anatinao sy eo aminao ny fanahany ary tsy amelanao irery, tsy amelanao kamboty ary tsy amelanao hiatrika rery ny fiainanao. Zay zao dia fahitana sady hoe misy zavatra novain'Andriamanitra be dia be ao anatin'le didim-pananana resantsika hatramin'ny voalohany. Ny fanamasina rery no mitondra fahavelomana. Ninona zany ataontsika ka tsy eo ny fanamasina dia maty. Zay ny tombontsoa be nentin'ny fangatahan'i Jesosy mba azahoantsika ny fanamasina isam-batan'olona. Korintiana faharoa fahatelo andiny fahafito, ho fitohizan'le vakina teo aminaran'i Jesosy, fa raha ny fanompoana nitondra fahafatesana aza. Miresaka momba ny fanompoana mifototra amin'ny testamenta taloha Paoly apôstôly, nanompo be ireo olona ireo araka ny testamenta taloha fa maty ny fiafarany. Zay voasoratra teo amin'ny vatana nisy voninahitra, zany hoe tsy azotsika refesina amin'ny voninahitra mitranga. Mihaino tsara tsika, tsy azo refesina amin'ny voninahitra mitranga le fiainana tsy misy. Mosesy niaina voninahitra fa maty. Eli niaina voninahitra fa maty. Ny programan'Andriamanitra zany tsy hoe iseo ny voninahitra, tsy hoe iseo ny voninahiny eo aminao dia samy miala. Androany maraina zany aza ferina fotsiny hoe rehefa mahita ny voninahitra ny tompo androany dia efa mety. Tsy ampy. Mila mahazo ny fiainan'Andriamanitra ianao mba tsy ho maty. Tsy hoe mahita ny voninahitr'Andriamanitra dia mety, fa mahazo ny fiainan'Andriamanitra dia tsy maty. Asitehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra moa. Ireo olona rehetra zany zay miziriziry amin'le didim-pananana taloha dia sady tsy mahita ninninona, tsy mahazo ninninona, ny tsy tafepitany amin'le tena fihevitr'Andriamanitra ao amin'i Jesosy.
Ny programan'i Jesosy tsy hainao andovany zavatra rehetra eto ambony tany fa mba hamaly ny fantanian' Jesosy hoe inona ny soa azon'ny olona raha azony zao rehetra zao nefa very ny aina. Iny le aina very iny no nidinan' Jesosy ho ampidirina ho isan'ny lovanao ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy. Amen. Dia saintsainao amin'izay ne fiainana mandrakizay ary nomeny anao. Izay fiainana kely tandrifan'io aretin'andro amarena io ve tsy ho foiny? Hitanareo amin'izay ny mandrakizay ary ve nomeny anao? Dia izay fiainana kely tsy hoe mahevanky le fiainana tadiavinao. Fa raha le fiainana tandrify amin'ilay aretina dia tsy azo ampitahina akory amin'ilay fiainana mandrakizay izay tsy hitany aretina ny anaovana azy. Azy io tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Dia mila miverina aingana ao anatin'ny fotsika ilay fandraisan-dahatra hoe ohatra misy aretina mandalo izy zany tsy maka izy io hoe ny mandrakizay ary omen'Andriamanitra ka izay andro avy tsy omeny ary omeny eo andro amaraina. Ho hitan'ny masonao fa omeny eo andro amaraina. Mbola misy fofopofona ralima antsika izao. Tsy hainao ve zany? Enjana ny tany reta. Tsy ampy ny fotoana ho azy afaka anjery direct. Fa mainao tsy nijery direct koa aloha. Mahazo mega amin'ny aran'i Jesosy. Mahazo telefona ijerevanao zany amin'ny aran'i Jesosy. Fa nahafinaritra ny zavatra nataon'Andriamanitra. Tsy ampy ny fotoana. Nalahatra sisa. Charline naretina ndoro taona. Jeremia 3 taona. Ihany alahatra sisa. Tsy tsony efa taiza. Tsy ampy tsony. Ary manomboka mitady ho tanteraka le teny lazain'ny Jaona hoe raha hosoratana amin'ny boky ny zavatra nataon'i Jesosy dia nazao tontolo izao sy ny biblioteka mitambatra azy. Ohatrany tsy ho ampy Ataontsika isaina. Ianao eto mivavaka mba ho sitrana le olona tsy fantatrao ny analavory. Tsy dadatoanao, tsy rafozam-bavinao, tsy olojolo, tsy hoe havanao fa le fonao an'Andriamanitra. Dia ahoana ke nijerevan'Andriamanitra anao amin'izao fotsiny nefa ianao koa mba manana an'izay mba handrasanao zao maraina izao. Sitrana ianao alohan'ny efaran'ity fivorian'ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ary rehefa sitrana dia miverina ny fahafatesana. Ary raha ny fanompona ny tondra fahafatesana izay voasoratra teo amin'ny vatany nisy voninahitra. Ka ny zanak'Israely tsy nabanjana ny tavan'i Mosesy no voninahitra ny tavany izay nialevina 9 Tsy mainka izy voninahitra ny fanompona omban'ny fanahy 5 Fa raha nisy voninahitra ny fanompona ny tondra ny fanamelohana, mainka anatomboninahitra ny fanompona mitondra ny fahamarinana. Mazava ny révélation napetraka ny fanamasina ao am-Paoly. Nafinaritra ny testamenta taloha fa tsy velona zareo. Fa raha tsy tonga Jesosy, tsy nisy ny fahavelomana. So fa tonga Jesosy mba ho fantarinao fa tsy ho sasapoana ny fanomponao noho ny amin'i Jesosy sy ny fahavelomana izay entiny mba tonga anao tsy hoe nanompo be teto ambony tany dia very na maty fotsiny. Fa manompo tsara eto ambony tany dia rehefa tonga ny farany dia miampita ho ao an-tranony iray miaraka amin'i Jesosy any mandrakizay. Tsy azontsika faritana amin'ny fanompona, tsy azontsika faritana amin'ny voninahitra. Satria misy ny fanompona be, fanompona misy voninahitra, kanefa be miteny Paoly tandremo fa raha vao mifototra Ancien Testament ilay izy dia mitondra fahafatesana. Ny zavatra napetraka Andriamanitra dia ny testamenta taloha mba ho version karazana anankiray anomboan'Andriamanitra programa izay tsy maintsy efara amin'ilay testamenta vaovao antony natongavan'i Jesosy sy nentiny. Ataovy amen tsara fotsiny aloha. Inona ny ifandraisan'ilay taloha sy vaovao? Nanome testamenta ho an'ny zanak'olombelona Andriamanitra tamin'ny alalan'ny taranak'i Abrahama. Tena akaikinao, izay natonga anao tsy tafiditra hoe? Meno ve tsika? Satria zasy ianao taranaki Rakoto, Randria, Izadolo le teto Madagasikara reny, akoatra izay mety hoe misy jiosy eto sao dia misy anangatana hoe izay pastera tena jiosy mihitsy ny dadabe anay. Dia raina ny tompo izany. Fa ho anay manokana tena tany ambanivohitra tany dia teto Madagasikara. Dia raha tsy tonga zany Jesosy dia verina nompo vatona anao salaka teto Malagasy. Tsy haiko raha azonao ve zany teneniko zany. Dia santsany tsy ratsy ny salaka efa mba manakona izay tokony takonina aloha iny. Fa Adamasia efa voavy nanotana nanao salaka. Zany hoe raha tsy tonga zany Jesosy tena tsy zavatra niova mihitsy teto Madagasikara. Ninona tenen'ny olona sy izay santsain'ny olona. Teto nomen'Andriamanitra ilay testamenta ho an'ny zanak'olombelona tamin'ny alalan'ny taranak'i Abrahama. Zany hoe ny condition zany dia zao taranak'olombelona avy amin'ny Abrahama. Manompo ny Andriamanitra i Abrahama. Ao zay tsy nateraka i Abrahama dia maninona?
tsy tafiditra atao amin'ilay didim-pananana. Dia zataitra ianao fa tsy malagasy ireny iny ao anatin'izany e. Afrika iray manontolo, Amerika iray manontolo, Azia iray manontolo, Eropa iray manontolo, Arabia iray manontolo. Firenena iray ihany no fidin'Andriamanitra, Israel. Tena akaikinao tamin'izany hoe halleloia. Ary tena nataon'Andriamanitra niavaka io firenena io, nanehoany fombany, fahasari-piarana, nataony miavaka. Zay tsy omeny ny hafa dia omeny an'ireo, zay tsy hitany hafa dia ampahitany an'ireo, zay mampitaraina ny daholobe omeny maimaimpona ho an'ireto ilay voafidiny reto. Hitanao amin'izay le hoe nosokafan'le taloha nasehony tamin'ny vitsy mba hahafantaranao fa efa nosokafan'le vaovao ho an'ny daholobe, ho an'izay manokatra ny fony ka manaika an' Jesosy. Le Andriamanitra nanokatra an'le testamenta taloha ihany no Andriamanitra nanavao an'le testamenta vaovao. Santionany fotsiny ny efa niainany zanak'Israely fa ny tena tokony hisitraka sy hahita ny fahafenoan'Andriamanitra sy ny fitiavany dia ny zanak'Andriamanitra. Sy tehaka mafy tsara ho an'ny tompo e. Zany hoe ny Jiosy ihany no nisitraka an'ilay karazam-pamonjena amin'ny andavanandrom-piainana hatramin'izay. Averiko. Ny Jiosy ihany no nisitraka ny karazam-pamonjena amin'ny andavanandrom-piainana hatramin'izay. Indre zany sarotry ny teny malagasy tompo. Alléluia. Ianao zany rehefa tsy jiosy dia zay fotsiny tsy mahita ianao. Zay mahatonga le tandapy Etiopiana nandeha centaine de kilomètres mandeha kalesy miala ny Addis Abeba miakatra ny Jerosalema. Tonga ao Jerosalema tsy manana droit akory ho ao amin'ny kianjan'i Jerosalema. Kianjan'ny tempoly. Kianja ary tsy tafiditra ho any amin'ny efitra masina. Maika moa ny efitra masina indrindra zany moa dia raha angahanankiray mahazo miditra ao, mpisorona be, be volombava be, dia asiana tadiny tongony ka sanatria tsy mahazaka ny présence de Dieu amin'ny efitra masina indrindra, miakarapoka dia maneno lakilosy dia maty kiaky ny dikan'izay dia avoaka. Satria zay tonga aka ny fatiny akoho dia maty akoho fa tsy mahazaka. Teneno akaikinao tamin'izany hoe. Tatsika isaintsaina hoe efitra masina indrindra moa zany ato. Dia efitra masina zany tsy mikoloara, dia kianja zany tsy ambany, tsy haiko hoe ianao zany tafiditra aloha. Ninina fahaterenao zany. Dia ohatran'ny hoe miandra ny lehibe ao ambony e. Rehefa tonga Jesosy, tritra ny lamba efitra nampisaraka amin'ny masina indrindra sy ny masina mba hahafahan'ny daholobe tsy amin'ny heritsainy sy ny mokondohany. Tsy mokondoha no hidirany eo fanatrehan'Andriamanitra fa ny anaran'i Jesosy sy ny rahan'i Jesosy nanokatra ny opportunité mba hahatonga anao afaka hifankahita sy ahita ny fanatrehan'Andriamanitra ary hisitraka ny fanatrehan'Andriamanitra sy teka fafitsara ho atompo. Tonga le tandapy Etiopiana, tonga ivelan'ny temple tsy tafiditra kory izy dia izy mivavaka. Jehovah, tsy mba jiosy fa Etiopiana. Fa nandre momba anao dia mahafinaritra ianao. Dia tonga eto tsy afaka anao ninina satria tsy tafiditra akory. Tsy afaka nolotra koa ty ondry mba ondry ny debany Etiopia e. Tsy voaray. Satria tsy hoe manatitra ianao dia tsy maintsy raisina. Fa neny jiosy ny raisina. Tonga dia misy azonareo ve izy. Ary zay mahavoan'ny jiosy hatramin'ny androany ny anay ihany nefa efa novain'i Jesosy. Mba mila mamaky baiboly ny jiosy. Alleluia. Zay mihitsy le nisoloan'i Jesosy hoe tamin'ny voalohany mba hahafahany zareo mifantoka dia ny concentren'Andriamanitra tao Israel daholo ny fahasoavany. Fa rehefa tonga Jesosy dia ny concentren'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy daholo ny zavatra rehetra. Mba hahafahany foko rehetra. Satria ny planin'Andriamanitra tsy Abrahama fa ny tena planin'Andriamanitra Jesosy. Mba ho amin'ny alalan'i Jesosy no hahafahan'ny olona rehetra izay nateraka Adama sy Eva afaka hanana opportunité mba handovan'ilay fiainana mandrakizay izay very tamina betizy anankiray resaka sakafo tao Edena. Ary tafiditra anatin'izany zasy ianao. Nosokafan'Andriamanitra indray mivaravarana, tsy voatery ho very ianao, tsy voatery harary ianao, tsy voatery hahantra ianao, tsy voatery ho baden'ny problema be misavovony zany ianao. Eo Andriamanitra afaka hanangana anao, afaka mamonjy ianao izy. Saintsainy fa mandrakizay ary mivitainy teo amin'ny hazo fijaliana. Zay io entinao androany maraina io ve tsy tsofo fotsiny dia vita e. Vita io androany maraina fa asitsikitsikim-panantenana mifandray afahaiza naony tsy voafetra. Mety ho gaga ianao, niaty koa zany foana. Ke fantatrao ny régime maty zany ko. Izy anke tsy azoko fantatrao izy ko nefa ianao mbola tonga foana satria mahasoa fananao le izy.
tsika tsy mahazo kivo zany hoe le niteneninao tamin'ny herinaratra ary mbola tsy nitrangako. Inoy fotsiny faza be tata inona ny toeny maninona tata sika sinareo aza le any am'le comportement mihitsy aza mametraka keskidy akory. Velao fotsiny Andriamanitra anao zay tiany atao fa nenao kosa ianao tsy mahazo manao zay tianao atao. Amboaro ny fonao sy ny toetranao ifanaraka am'le norme. Misy norme. Na ny olona am'izay ny an-dalambe mba mahafantatra hoe ohatrany tsy norme zany. Na ny olona mba mahafantatra an'izany. Ianao koa tonga eto fataro misy zavatra tsy norme misy mila amboarina. Tsy manaraka fenitra. Raha vao le teny akarema to dia zavatra hafa ndray saintsainao. Nefa dia te malagasy tsara antsika menakavy le izy. Misy zavatra mila ovaina ao anatsika. Misy fomba fijery diso. Misy fotom-pisaina diso. Fomba fiatrehana fiaina diso. Fomba fiatrehana n'Andriamanitra diso. Miteny zavatra Andriamanitra dia tsy maharaka tsika. Mandeha fotoana dia tsy maharaka an'Andriamanitra tsika. Izay le androany maharaka ny fihevitr'Andriamanitra ao amin'i Jesosy. Amen. Novain'i Jesosy le testamenta izay centré tao amin'i Jiosy. Fa tsy maintsy nasiana aloha le taloha satria avy ao izy niainga mba ho sokafana ho an'ny rehetra. Amen. Amen amoe. Inona le lova? Tao amin'ny testamenta taloha ny lova napetrak'Andriamanitra dia zao tontolo zao. Romanina 4:13 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy lalàna fa fahamarinana ny finoana no nazahoan'i Abrahama sy ny taranany. Entsika ve? Nazahoan'i zahoany? Nazahoan'i Abrahama sy ny taranany ny teny fikasana ho mpandova izao tontolo zao. Inona le héritage? Inona le lova? Zao tontolo zao. Zany hoe le monde. Lovan'i Abrahama. Tsy kely zany a. Mitsotra aminao marina fa tsy kely zany. Tsy le épicerie andrefa tanàna fotsiny ny fanananao zany. Fa le andrefa tanàna ray manontolo mihitsy ny ianao. Tsy haiko hoe azotsika ve? Za mahatonga ny Jiosy tena misetrasetra mihitsy. Mandraka androany noho ny amin'io teny io. Ary Andriamanitra tsy hoe namerina ny teniny. Fa nomeny ny fahamarinana mba hatonga anao tsy fikitra amin'izay efa niteneniny ka efa navaoziny. Ny héritage voalaza eto dia zao tontolo zao. Rehefa tonga Jesosy dia novaina le héritage. Romanina 8:17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha zanaka dia mpandova. Eny sady mpandovan'Andriamanitra ny mpiray lova amin'ny Kristy koa raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manamboninaitra aminy koa. Anankiroa zavatra voalaza eto. Mpandovan'Andriamanitra ianao. Zay an'Andriamanitra zany dia lasa anao. Inona le héritage voalohany? Zao tontolo zao. Matériel sy fizika fotsiny. Fa rehefa tonga Jesosy dia zay an'Andriamanitra no sitrany mba ho tonga ny lovanao. Point voalohany zay. Point faharoa, izy mihitsy le lova. Izy mihitsy le lova no tendreny mba ho lovainao. Ka androany maraina tsy fanasitranana ny ilainao. Fozy izy le tany amin'ny croisade zay hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Halleluja! Indray tsika ohatra ny adiny indray zay rehefa mandeha ny semaine. Ny teny ilainao io ny androany marina tsy hoe fahasalamana be. Fa Jesosy. Tsy kasika. Fa Jesosy. Tsy fanasitranana fa Jesosy. Satria rehefa renao sy tsapanao ary azonao antoka fa tena anao tokoa Jesosy dia inona ny ampahory anao? Tsisy ampahory anao. Na mety misy ohatra misy vovobovoka zany ary manelingelina ny orona. Namovoka mantsy tany. Anao mba tantaraiko anareo. Tsy hita zay atao hoe ndao tsika hiderany tompo hoe vovoka niakatra. Faly ny olona zany e. Halleluja. Dia tsy mampaninina koa raha mba vovoka kely iny koa mba hiretana any amin'ny terrain iny ho an'ny tompo e. Fampitady amin'ny mosoara indray avy eo tsy problème zany. Hitanareo amin'izay le fa tsy hoe vovoka be ny any ve? Ah sao dia tokony miteraka tsika ny torfila zany tsara. Toerana misy carrosse climatisé. Ie, mbola hitorany amin'izany tsika. Fa andao araka any amin'ny vovoka aloha indray. Halleluja.
tsy mampaninina tsy olana zany zava-dehibe manana an Jesosy ianao an Jesosy ianao ho an Jesosy ny fijoroanao feny Jesosy ny fiainanao halleloia héritier izy mpandova voalazan'le Romanina 4:13 teo tsy ianao tena akekinao sambany aho hoe na eny hoe tsy za nefa toroteny le izy hoe tsika misy tono zatra hoe iza no anananay ianao fa androandra iza mpandova tamin'izany tsy ianao mihitsy ary na manandranandram-bavaka hoe Jehovah tsy mihaino izy satria ianao tsy anaty lista koriko raha za ianao misaotra an Jesosy tena amin'ny zokony be ao anatinao fa raha tsy tonga Jesosy tsika retina ngamba ny teny embody azo daholo niaraka teny ry azo kisy ravina tonga dia azo tsika reo pastery azo hitako miaraka ngamba tamin'raha miaraka antsika sity miaraka amin'ireo satria Andriamanitra mantsy so fa mivonjentsika halleloia aza lefa lavitra tsony sainao te afa mafo an'Andriamanitra fa mivonjentsika aloha fa na dia zany ohatry ny tsy atro ohatry ny mahita antsika zany hoe raha tamin'izany mety le raha endany tena le mpitarika mihitsy reny angambany fa noho ny amin'ny fitiavany sy ny famonjeny dia tsy navelany ho very fa nivonjeny mety tsy nahay ny teny akory tsika io vonjeo satria tsy nahafantatra ny teny antsika akory hoe very azareo ve le izy tsy hoe sady manompo samby zany hoe sao dia tsy izy ary tena tsy nahalala ny anina mihitsy ianao fa Andriamanitra mahita hoe tokony ho any analavory maninona izy io tokony ho any analavory izy hitorony anarako tokony ho amin'ny sekoly tsy ohatry zao mihitsy ny programa nomaniko azy tena kekinao misy programa n'Andriamanitra ho anao hoe amen ny héritier tamin'le didim-pananana voalohany mba ahafahanao maharaka tsara ny fihevitr'Andriamanitra ao amin'i Jesosy dia Abrahama sy ny taranany rehefa tonga Jesosy dia novainy Jesosy ny héritier hitanareo amin'izay le hoe ny zavatra novainy héritage novainy héritier novainy nataony ny zanak'Andriamanitra indray ny lasa mandova ary izy ireo zanan'ireo tsy rehefa mivarotra vomanga ianao dia lasa vomanga zay le tamin'ny sabotsy tsy rehefa mpivarotra vomanga dia lasa vomanga ianao tsy rehefa miditra garazy dia lasa fiara ianao ary tsy hoe tonga eo fivoriana misy Andriamanitra dia lasa zanak'Andriamanitra ho azy ianao tsisy zany hozy Jesosy eo amin'ny Jaona 1:12 zay nandray an Jesosy zay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay mino ny anarany ka rehefa fantatrao fa afaka ho tonga zanaky ny avo indrindra ianao zanak'Andriamanitra zanaky ny rainy Jesosy zany hoe lasa afaka tonga mpiray-tampo amin'ny tompo ianao dia tafiditra ho isan'le mpandova voasoratra ao amin'le didim-pananana vaovao isan'le lova ao anatin'io didim-pananana vaovao io dia kapoka tamin'i Jesosy nanasitranana anao andro amin'ny maraina sokafo fotsiny sainao hoe natao ho sitrana ake za ty amin'ny mazanak'Andriamanitra dia ho voarainao ny anjaranao amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta amen iza ny nanoratra n'le testamenta voalohany Andriamanitra iza nanoratra le testamenta faharoa nanao rectification iza moa mpanao rectification reny amin'ny tribonaly hoe misy zavatra hovaina greffier Jesosy teto novainy tsy hoe novainy mangingina tsy zay fa novainy tao amin'ny ara-dalàna hoe manomboka eto dia izy ny nanoratra zay ny mahatonga le hoe mibanjina an Jesosy tompo sy mpanefa ny finoantsika amin'ny dika teny fototra izy dia hoe auteur de notre foi lay mpanoratra ny finoantsika amen namo ny condition ny testamenta taloha mba ahafahany Abrahama nandray an'izao tontolo zao dia teny fikasana ny nanomezan'Andriamanitra n'le didim-pananana fa rehefa tonga Jesosy indray dia tsy maintsy maty mihitsy Jesosy fa ho tanteraka n'le didim-pananana apetraky ny maty tsy maintsy natomboka tamina taranaka ray aloha mba ho afindra ao amin'ny taranaka rehetra na zay tany aloha na zay mbola ho avy dia navondrona ho ao amin'ny Kristy avokoa ny zavatra rehetra zay natomboka teo amin'ny Abrahama dia ho tanterahana ao amin'ny Kristy ary ho taperina ao amin'ny Kristy ary ho faranana ao amin'ny Kristy ianao fotsiny mila miditra ao amin'ny Kristy amen tsy ho an'olom-bitsony
fa ho an'ny rehetra dia izay mahay manokatra ny fony angetaeta. Tadidinao tena pasteur azy atao tsy mangetaeta ianao izy izy miaingo amin'ny etaeta izy Andriamanitra tsy tonga dia manery zany hoe raiso a marary kokoa ianao raha vao tsy mandray ahy, tsy manao an'izany Jesosy. So teneniny fotsiny izy hoe tia misy famonjena misafidiana amin'ny fiainana miala amin'ny fahafatesana afaka iova ny zavatra rehetra dia ianao mangetaeta tompo inona ny tokony ataoko mba afako miaina an'izany. Zay mahatonga ny olona nanontany andry Petera rahalahy inona ny tokony ataonay zany fa renay ny vesatry ny eloka avy amin'ilay teny fahamarinana ambaranao zay tsy fantatr'ireo olona ireo fa mifanamasina nampiteny an'i Petera mba ho voatsindrona poza rehetra ny ainy teo izy Petera mino an'i Jesosy tompo dia vonjenao sy ny ankonanao ary indrindraindrindra mangatao izy famelana dia mibeba dia raiso izy ny teny fikasana avy amin'ny ray mandraisa ny fanamasina. Amen. Inona ny tombontsoa ny fahafatesan'i Jesosy mahatonga antsika ahita an'ilay testameta vaovao. Misy le izy fa ezahako ho tenenina faingana mba ho azonao hoe sofa maty Jesosy. Amen. Manomboka rehefa fantatrao ny asarobidiny antony na hafatesany dia hiconsidere na hafatesany ianao ary anahaka azy ianao mba harisika koa ho fatony amin'ny tenanao. Ary izara amin'ny olona rehetra izay mbola tsy mahalala hoe ianao io tsisy olona anao nininona ho anao zany anankiray ihany nanao ny zavatra rehetra ho anao Jesosy rery nanaiky ho fato ho anao. Dia inona nazavain'ny pasteur Adolphe tamin'ny farany hoe ny devoly tsy manaiky ho fato amin'ny mpanompo samy mpanompony zany tsy misy zany. Jesosy rery ny mahavita an'izany. Jesosy rery ny mahavita miaraka daholo. Jesosy rery ny mahavita an'izany. Sy tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Zay ny mahatonga anao io tsy tokony mametraka fanontaniana ao an-trano inona zao mba nataonareo anahy. Zao ny tenenin Jesosy za nanao zavatra rehetra dia aza mitaka an'izany amin'ireo. Ohatran'ny rery potra avy any re Jesosy za eto tsy mamela anao rery aza mitaka nininany amin'ny olona za tsy mamela anao rery. Efa lasy tatanay efa lasy mamanay kamboty zay. Tonga avy any re Jesosy tsy amelanareo kamboty rehefa lasy zareo avy aloha zareo lasa avy efa programme zay alleloia za ndre zao mibabanao. Mivalina izay teniteneninao eo Jesosy daholo. Oza misy miteny dia raha nona zany dia mivalina koa Jesosy za mofonaina ozy izy. Amen. Maty Jesosy hamonjy antsika. Romana 5:8 fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanao betizy isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Namaranana ny testameta taloha mahafaty dia Jesosy namarana azy. Hitanareo amin'izay ny antony mahatonga Jesosy maty mba ho faranana le hoe soratra mahafaty iny le testameta taloha mba hiditra amin'ny testameta vaovao. Korintiana voalohany 15:56 minaran'i Jesosy niota ny fanindrona ny fahafatesana ary ny lalàna no herin'ny ota. Romana 10:4 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny farany lalàna. Vao tonga zany Kristy dia maninona? Farana ny lalàna. Ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino. Ny didim-pananana izay napetraka Andriamanitra ho aso ho anao dia tsy valabla raha tsy maty aloha izy. Hébreux 9:16 amin'ny anaran'i Jesosy fa raha misy didim-pananana na fanekena dia teny foana tsisy ilana an'izany raha tsy efa maty aloha ilay nanao azy. Karaha andeha any amin'ny dadabeanao hoe dadabeanao mbola velona soma tsara dia manontany any ahoana dadabe ny testameta dia hoe ela velona be dadabeanao io fa aza mametraka izay fanontaniana izay. Isaorana tompo moa zany fa tsy hoe maniry azy aninona. Fa rehefa maty le nanoratra zay vao valabla lay soratra. Didim-pananana ny resantsika. Ary eto dia te hiteny aminao hoe sofa maty Jesosy. Fa vao maty Jesosy nitsangana ny noterany lanitra. Afaka piarina amin'izay ny didim-pananana. Manomboka eto amin'izay izy menaka
sakavy mpiara-mivory isaky ny latsinay maraina talatamana sy indrindra tsy manao larobe maraina indrindra larobe maraina dia tafiditra ho isan'ny mpandova omany ny taratasy rehetra omany ny famindrapananana o zao dia misy misaina azo trano amin'izay fiainana aloha fiadanana aloha fahasalamana aloha miada am-posy miada an-tsaina aloha tsy marina ve zany any aloha manaraka ho azy avy eo zandrehetra fa kalma fotsiny ianao maty Jesosy tonga dia valabla ny didim-pananana tonga dia valabla ny didim-pananana dia zao nefa rehefa maty le mpanoratra indray dia nijerevany notera nefa tonga ay kely izy ke tsy héritage fa co-héritage zany hoe ohatry ny any amin'ny banky co-signature raha vao tsy miara-manao soni le olona anankiroa dia tsy mivoaka le fahasoavana problema nefa maty le nanoratra ny didim-pananana kanefa andro fahatelo nitsangana indray izy mba hanao soni an'le lova hosokafana sy ho avoaka ho aso anao tena marikivy mihitsy ny devoly rehefa mitoreny zany tsika satria tsy zaka an'izany fa zay mihitsy nefa napoziny enganye mainka mivonono mihitsy moko tsy fantany fa Andriamanitra matoa manaiky ho vonoana izy mihitsy zany manaiky ho faty alleloia maty Jesosy valable ny testament nitsangana tamin'ny maty izy afaka mikosigné miaraka aminao amin'izay zay amin'izay le hoe na inona angatahanareo amin'ny anarako izy Jesosy teo ataoko eo aminareo zany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka amen rehefa maty Jesosy dia talohany nafatesany dia nalatsany ny rany ary io raha io dia pirofo ny fanombohan'le testameta vaovao raha tsy latsaka ny rahan'i Jesosy zany dia tsy niova le didim-pananana le resantsika hatramin'ny voalohany zay no mahatonga antsika tena manaja grave be mihitsy ny rahan'i Jesosy ary zay mahatonga ny devoly tena tsy mahatanty mihitsy fa raha vao hoe rahan'i Jesosy zany zay mahatonga antsika amin'ny tevoly rahan'i Jesosy tsy zakany io satria ozy Jesosy rehefa nanao fandraisana voalohany izy niaraka tamin'ny mpianatra Matthieu 26:28 amin'ny anaran'ny tompo ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao ny amin'ny testamenta vaovao ny amin'ny didim-pananana vaovao hisy ny anaranao mazava angamba zay itao zany tokony mitsikitsiky isaky miakatra iny mofo iny sy iny kapoka iny hoe indray na tonga antsika tafiditra fa tsy hoe mandeha andre anapaka zao pastera dia ihinana indray dia mofo tsisy tsirony iny dia tsakotsakoana dia mba tokony mba misy révélation anaty fonao zany vao miteny izy hoe tenoviko izay novakiana tokony mba sensible zany mba tafiditra amen tozy izy Jesosy ty ozy izy ny raha fanekena vaovao raha tsy latsaka ty ozy izy tsisy famelan-keloka na mangataka ary tsy mahazo raha tsy latsaka ny rahan'i Jesosy tsy mifahaizanao mifona zany na tonga an'Andriamanitra namelanao eno tsara amin'ity alatsinainy ny matière hvkl-mission anomboantsika semaine ity ry Sekoly malala tsy hainao mahay mifona mahatonga an'Andriamanitra mamela heloka fa Jesosy nandatsaka ny rany mba ho disponible amin'ny famelan-keloka ho an'izay mba mitsotra fa tsy miolakolaka satria raha vao miolakolaka eo ianao dia mivamitoa dia miova le izy ho anao manira tsy tonga dia any ny couplet miditra satria ve maimaim-pona le famelan-keloka dia miandro fotoana ianao vao hibebaka dia paster koa atany voalohany mba nafinaritra vao tsy novaina ka efa diva marina antsika dia tsy maintsy miova ny régime misy tsindrona loha mialeto alleloia angatakandro fa tsika zany vao hifona nefa nazahoana le famelan-keloka ho an'ny rehetra tsy morana ny rahan'i Jesosy ny nalatsany zay vao disponible ny famelan-keloka zay vao raha mangataka ianao vao mahazo dikan'izay raha mangataka famelan-keloka zany ianao tao amin'ny testamenta taloha dia vao vela androany fa tsisy impact amin'ny éternité fa rehefa latsaka ny rahan'i Jesosy voanidina tany amin'ny fiainantsika Jesosy ny teny tamin'ny rehetra tao amin'izay hoe noho ny amin'ny raha latsaka
satria za am'izay le mesia anton'le zavatra rehetra nataonareo hatramin'izay iny a vonina venareo fa tonga dia iaingitsika nomboka programa vaovao a mieskalina vetivety fotsiny lady maraina tsy mahazo mikoropaka be na mitory a efa vita ny fitoriana juste misokatra fotsiny mifasa dia mivoaka fotsiny dia manao salia fotsiny tonga dia miaka hoetiky nareo miaraka amiko fa ty toerana misy anareo androany ty a temporaire fotsiny sodoanina fa ny embarquement rehefa tonga ho Jesosy. Tena akaikinao latsaka ny rahan'i Jesosy hoe misy famelan-keloka ho anao hoe miverina eo aminy ianao hoe dia mahazo an'ilay izy hoe asiteka mafisara ho an'ny Tompo, asiteka mafisara ho an'i Jesosy. Salama fatelo amby zato misaoran'i Jehovah ry fanahigo ary zay rehetra atao anatiko misaoran'i Jehovah ry fanahigo ary aza misy adinonao izay ao aorianan'ny famelan-keloka avy amin'ny rahan'i Jesosy latsaka mamaly andiakapoka taminy anasitrananao neta sambany ananao zay dia mba neta aleloia efa ela mihitsy ale sotra vetsaka ny tondra mavakahatra amin'izay nety le izy androany zay mamela ny eliko rehetra dia avy amin'ny famelan-keloka no andraisanao fanasitranana. Vao eo zany eo misaintsaina fotsiny hoe trop rangazany nataon'i Jesosy zany aizany izy nya vao zay fotsiny dia tsy tamana le aretiny fotsiny tiako tsy mety maharato dia lasa fotsiny satria tonga saina ianao fa tsy mety zany le hoe omea fotsiny le fanasitranana fa zany fampiteniteny fiainana aloha tsy maintsy tenitenenina ny fiainanao ka ary mbola mi-insiste eo ianao dia misy faminaniana mivoaka tampoka eo fa dia miteny ianao azay aza provokena le izy alleluia tsy anao faminaniana zany fa ianao dia efa mahay maminany tenanao fa aza miandro-paminany zany hoe pastera inona ny nataoko maly ianao mba fantatrako fantatrao tsara nataonao maly ko manina zany anontanianao am'zany dia marina zany rehetra sofa latsaka ny rahan'i Jesosy disponible amin'ny famelan-keloka voalatsaka ny rahan'i Jesosy vao disponible amin'ny famelan-keloka tonga dia imprimer ny testament vaovao azotsika ve mivoaka ny dossier nety le taratasy tena hitako le taratasy izy le raha lasilamy tamin'ny fianaratsy tsy nahita tsara iny tamin'ny 2012 tena hitako ny taratasy sitran'i Jesosy alleloia raha tsy latsaka ny rahan'i Jesosy dia tsy nisy famelan-keloka ao antsika nefa io famelan-keloka avy amin'ny rahan'i Jesosy io no nanomboan'le programa vaovao. Le fanekena teo aloha famelan-keloka tamin'ny alalan'ny sakrifisy na biby na solon'ny olona fa le fanekena vaovao Andriamanitra tenany mihitsy ny naka ny toeran'ny olona eo amin'ny toeran'le sakrifisy ny takiny mbo tanteraka ny famonjena izy nitaka le sakrifisy izy ihany le sakrifisy ary le altara nanaovana le sakrifisy mbola izy ihany ary le sacrificateur n'olotra an'le izy mbola izy ihany le altara amin'io vato izy ny vato fehizoro nasiana kitay izy ny voaloboka ka tsy haiko inona moa zany mampiady sainanao ka izy daholo le iziko izy namonjy anao izy mikarakara anao izy mihevitra anao izy manao ny rehetra ho anao dia ozy anao zay ny mahatonga anahy tsy miady amin'ny fakapana tsy efa izy daholo le miady noho tsara lesa fa tsisy tele zay ao enao no mampiasa ny safidinao mba tsy hanondrana ianao satria nivonjen'Andriamanitra ataovy sarobidi ny fahafantaranao fa tsy moramora ny vidianana anao io tsy mora ianao io eny lafo ane ianao io alleloia tu coûtes cher lesy aza midy aman'olona zany tsy olona afaka hividy anao Jesosy ny efa mividy anao asiteka mafitsara ho an'Andriamanitra moa ary rehefa olom-bo vidy tsika dia tsy maintsy mankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenantsika tsy mahazo manao zay tiatsika testamenta vaovao latsaka ny raha le raha latsaka iny ny vidiny ny vidianana anao tsy very zany ianao amen alleloia matsero taloha rehefa marary ny olona zay amin'izay sekoly mpanasitranana dia mitady mpaminany
fa rehefa tonga Jesosy dia ao am Jesosy le izy. Halleloja. Sainao tonga dia alefa any am Jesosy tsy any am'le pastera am'izay. Zay mahatonga pastera dolo fa tsy eto androany. Farapitso izy eo. Ary am'zoma izy eo fa nampitondra afatra sy teny izy. Tanareo ohatran'ny hoe tezain'Andriamanitra zany tsika. Tsy jery olona fa hijery Andriamanitra. Eto zao misy olona mety ny saina hoe raha ao pastera reo tolo ametrahany tanany kely ny fotsiny tonga dia afaka ohatran'le njoravolombelona be lehibe reny. To dia disoin'Andriamanitra tsy eo izao fa tonga dia niteniko fotsiny no ampiteneniko an'le kabotabota kely misolo anazy iny a fa tonga dia sitrana tsisy miangana ntsony io aretina mahazo anao io a satria tsy any amin'ny pastera le izy fa ao am Jesosy le izy. Le izy koa moa zany tsy afaka dia safidy anao izy le zany menoko ka tsy maintsy za mitorety dia tsy maintsy mihaino anao. Alleloia, tsy maintsy mifankaty antsika. Amen. Zava-dehibe fa tsy anao sitrany e. Sitrana ianao aminaran'i Jesosy. Sitrana fotsiny tsotro zao ianao. Tsisy raha raiko an'izay aretinao fa sitrana fotsiny ianao aminaran'i Jesosy. Mahatsiaro an'i Jesosy mahatao anao dia sitrana zany ianao. Mahita an'i Jesosy niaritra midia kapoka noho ny aminao sitrana zany ianao. Tsy haiko io aretinao io fa hain'i Jesosy io aretinao io. Tsy vitako io fa vitan'i Jesosy io. Vitan'i Jesosy. Eny aimony amikorazady kely manao an'iny ke. Vitan'i Jesosy. Ohatray. Torajofo mihitsy teny ambony senina. Ha! Minao fa androany tsy eny ambony senina any torajofo eo amin'ny fiainanao mihitsiny. Hifaly ianao ny amin'ny zavatra ho ataon'Andriamanitra satria ny valy le fanontaniana atao inona le testamenta taloha zao ny valiny mba hahafahanao maharaka ny fihevitr'Andriamanitra ho anao. Teneno kaikinao ho anao ane le izy hoe fa ao am Jesosy fotsiny le izy hoe manasarao hitsangana me voninahitra ny tompo fahasalatany tananao sokafo azy hatrano fonao tahaka izay efa nandrenesanao ny teny nanomboantsika fivoriana teto tonga dia asio fisaorana fotsiny amin'izay fisaorana fa zany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho antsika. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo saotra mankasitraka ary manome voninahitra anao ny amin'ny asarbidin'ny sekoly maraina amangina ho anay amin'ny fampianarana ianao ny mpampianatra tsara ianao tonga eto izay mianatra misy zavatra tena tsy hainay misy zavatra tsy tadidinay misy zavatra tsy hainay mampiatra azy fa sofa miaraka aminay ianao mba ahafany manova ny fomba fijery fotom-pisainana sy fomba fiatrehanay ny fiainana andavanandro ankasitrahanay sy isaoranay ianao ny zavatra rehetra tompo raiso ny dera sy ny laza ny ajara ny voninahitra mandrakizay ny amin'ny fiainana tsiraray avy izay manao sakrifisy vao maraina indray mametraka amin'ny fanjakanao ho voaloha laharana nanajanao izy tompo tonga eto misaotra betsaka ny amin'ny fampianarana omenao misaotra fa afaka hanaraka azy ny zavatra rehetra raiso ny dera tompo sy ny laza ny ajara ny voninahitra mandrakizay mankasitraka anao ny amin'ny testamenta taloha izay nosokafanao ho andry Abrahama sy ny taranany ary nisaotra Jesosy ny amin'ny testamenta vaovao nosokafanao ho anay raiso ny dera tompo fa ao amin'ny didimpananana eo na ny manao fiainana mandrakizay ho anay na ny manao fanasitranana ho anay na ny manao fahasalamana amin'ny zavatra rehetra ho anay amin'ny anarana maherin' Jesosy Kristy velona masa sy manan-kery avy Nazareta. Amen. Manonona fanasitrahana eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona fanasitrahana ho anatinao amin'ny anaran'i Jesosy. Hatrany tapidoka hatrany apaladia hatrany amin'ny lavakorona ka hatrany amin'izay tsy haiko hoe inona dao ny ilanao ny tanan'Andriamanitra mety misy taova tsisy ao na lanina tsy haiko hoe inona androany maraina raiso ny anjara tokony anao avy amin'ny fanokafanao ny fonao fa tianao Andriamanitra manomana tsara ho anao izy ny tsara indrindra nefa nataony ho anao ary soratany zany tamin'ny anaran'i Jesosy tanteraka zany tamin'ny fahatongavan'i Jesosy tolona amin'ny anaran'i Jesosy fa afaka ianao. Io aretina andosy adi-tsaina io miala amin'ny anaran'i Jesosy. Io aretim-bavony avy amin'ny adi-tsaina io miala amin'ny anaran'i Jesosy. Io zavatra motro mitady aparara tsy mampahazo aina anao io androany maraina raiso ny anjara fanasitrana tokony anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Sainy ty fahamarinana ty dia anonona fanasitranana indray mandeha to dia miravitsika avy eo. Alleloia. To dia mirava be tonga dia amin'ny fifaliana. Amen. Mpandovan'Andriamanitra ianao. Rehefa jerevina zany dia hoe monsieur le notaire, monsieur le inona mba anjarako? Dia mamaky le notaire. Andraso le ohatra tsy hitako tsara ohatra. Sao dia misy zavatra tsy ampy ary ty fa ny voasoratra dia hoe mandova Andriamanitra ianao. Andriamanitra ny lovanao. Karaha lovanao zany tokoa Andriamanitra. Io aretina hoe dia tafajanona. Miala io zao miala io amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ao io. Miala io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Satria an' Jesosy ianao ary manana an' Jesosy ianao.
fontananao dia fisaorana taovampolo loatra avy eo ambavanao ankasitrao Andriamanitra fa nouvelle journée androany nouvelle semaine hiatrika vaovao ianao aza refesina sy faritana amin'izay nitranga sy izay mbola tsy nitranga tonga dia manombo vaovao be miaraka amin'ny tompo indray hiatrika ny terinandro feno ny voninahiny ty amin'ny anaran'i Jesosy sotra raha eo ianao manokatra amin'ny fafanafany mbola manaraka anao ary anaraka anao hatramin'ny faran'izay misaotra ny amin'ny tsirairay avy ao ny hamonjy asa ao ny hitady asa ao ny mety anao izay mba hahasoa ny fiaina tokantranony sy fameloma vady aman-janaka ao ny andeha hianatra ao ny karakara taratasy taio ny mpiarakara taratasy manatrika eto tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta alleloia tsarovy tompo amin'ny fiaina tokantranony tsirairay avy ny asa mandrarà ny fiainam-pahasalamana ny mety ao anatin'ny fony avy amin'izay reny androany fa tena tia azy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen dia amen arahantsika tiaka mirefodrevitra ho an'ny tompo mahazo ho toerana vetivety anao fanatitra vetivetsika tonga dia mirava miaraka amin'ny fahasoavana be mamonjy journée anao amilamy eo amen rapitso dia efa tonga eto ndray amandrentsika tiaka mafitsika ho an'i Jesosy merci pasteur tena alleloia fatafaka teo mpikaroana zay ho an'ny tompo nefa ianao dia rahan'i Jesosy efa eto pasteur manomboka rapitso satria le avy anala lavory tamin'ny alina somary rythme kely le tany fa ankasitrana ny tompo misaotra betsaka atsika rehetra na tsy ary ny ombombavaka tamin'ny fataterahany asa tsy ataon'Andriamanitra raraka tany ny fonao misy taontsika mieritreritra hoe zany tsy mba lasa tany vavaka ao lasa tany za efa tsy nisy vola tamin'iny ny vavanao efa lasa tany ny fonao koa hitan'Andriamanitra amin'izay izy ao anatin'ny fo le izy opportunité le manatrika tsy mandaha fa tsy anamelona tena raha sendra tena tao anatin'le tsy afaka nanatrika ianao irariana kosa nefa raha mbola misy ny ralia fa atsika miara-miazakazaka mba ho isa miaraka antsika ahita ny azan'Andriamanitra amen manasanao hitsangana dia andray hitsodrano ianao ho voninahitry ny tompo tonona anaran'i Jesosy voatahiry ianao araka ny testameta navaozan'i Jesosy tonona anaran'i Jesosy raha hanompo ianao dia fanompona tsy misy fahafatesany fa mifanazy ao anatinao sy eo aminao hitondra fahavelomana amin'izay ataonao tonona anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa ty herinandro ty herinandro tsara ho atsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao anareo hatrany amen